Novonoina tanteraka ny demokrasia eto Madagasikara kanjadona no manjaka amin'izao fotoana izao. Raha tsy toerany sika eo amin'ny fampiarana ny demokrasia, na ny fikarakarana ny fifidianana na ny fahalalahana maneho hevitra, ho ny Transparency International nandritra ny hetsika demokrasia mainty, nanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny demokrasia. Hita faty ny oka teo ambony fandriana ny atoandro teo ny Sonomenada, tompon'ny trano fisakafoany ray eto 67 hektara sud. Tsy mbola fantatra mazava ny antony na faty azy ireo atrito. Entona teoriana vao nisokatra ny antso tolobidy iraisam-pirenena mikasika ny tetikasa flyover, paikady izay entina mandrebirebo ny saim-bahoaka toy ny mahazatra hoy ny mpanao politika. Anovelany nanatanteraka fiaonam-be ny mpitondra arabo sy musulmane androany anehoana ny firaisan-kina sy fiaraha-mijoro anohitra ny Israel ny antsiprian'izay. Ngadondrainy amin'ny valoralina fotoana ny fampilalamba vaotsika eto amin'ny fitalavitra kolo. Atenina ny araba to amin'ny kilasy tongovavy manasana ihany koa. Anaraka ny antsiprian'izay toy ny mahazatra matoa andatsoratra avetrany nondeha nokafana ny fiarahana. Novonoina tanteraka ny demokrasia eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ka ny jadona no manjaka ankehitriny. Tsy mitsaha-miemitra ny toerana misy ny firenena eo anatrehan'ireo firenen-kafa aty Afrika no ny fomba fanao ny mpitondra fanjakana izay tsy mazaka demokrasia matoa andatsoratra. Efa lasa lavitra ny fomba fanao sy ny fomba fijery aty Afrika, saingy ny mifanohitra amin'izany no miseho eto Madagasikara raha ny demokrasia no resahana. Raha toka mandroso ny demokrasia amin'ireo firenena afrikanina, miemitra ny demokrasia eto Madagasikara. Miova mihatsara ny fomba fanaovana politika ho an'ireo firenena afrikanina, malalaka kokoa ary mivelatra amin'ireo ankolafikery samihafa. Miova ihany koa ny fanaovana politika eto Madagasikara, saingy miaratsy ary miateretrany manoloana ireo ankolafikery samihafa. Araka ny tatitra navoaka ny gazety Anabaka, Economist Intelligence Unit, miaratsy hatrany ny naoty sy ny toerana misy an'i Madagasikara raha ny demokrasia no resahana. Eo amin'ny laharana 720 amin'ireo firenena miisa 720 no misy atsika. Teboka 5 no jerena ahafahana manome naoty ny firenena iray, ny fizotry ny fikarakarana sy ny fiatrehana fifidianana, ny fahasamihafana na ny pluralisme, ny fahafahana, ny fomba fiasan'ny gouvernemanta, ny fandraisana anjara politika ary ny culture politika, na ny fitambarana ireo fitsipika, fahalalana sy ny fitondran-tena na ny vondrona politika sy ireo mpikambana ao aminy. Miainga amin'ireo teboka 5 ireo ihany koa no isokajiana ny firenena raha demokratika na tsy. Tsy hoe eo amin'ny sehatry ny fifidianana ihany araka izany, fa ny demokrasia dia fandraisana anjara amin'ny fomba rehetra amin'ny fiainam-pirenena, mifampiresaka, mifanoro-hevitra, manara-maso ny fahefanam-panatanteraka, miaro ny zon'ny tsirairay sy ny sisa. Tsy hita soritra io demokrasia io eto amintsika, ary tsy mitsaha-miempotra ny fampiarana azy noho ny fanakejana ataon'ny mpitondra fanjakana. Tsy misy intsony amin'izao fotoana fahafahana miteny sy ny fahalalahana maneho hevitra izay zo fototra hananany isam-batan'olona. Zon'ireo olom-pirenena no misafidy ankalalahana izay tetikasa fampandrosoana sahaza azy. Hoy ny firaisamon'ny pirenena raha nanao fanambarana mikasika ilay raharahana fatesan'olona tao am-pasimalinika androany. Ireo firaisamon'ny pirenena izay nanao antsoavo ampitsarana ny fampiasana herisetra sy ny herim-pamoretana mahafaty ho fiarovana ny tetikasa bastoliara. Miantso ny anaovana fanadihadiana maika, lalina ary tsy mitanila amin'ilay fanenjena sy famonoana olona tao am-pasimalinika izy ireo hiantoka ny fahafahana sy ny zon'ireo fianakaviany maty sy ny mpiaradia aminy ka iaina ampamendrehana ao anaty fahalemana amin'ny lafiny rehetra. Ny mpitany filaminana sy ny manam-pahefana rehetra dia manana tamberana andraikitra amin'ireo olom-pirenena izay nifidy azy ary tompona andraikitra voalohany amin'ny fanajana sy ny fiarovana ary fanatanterahana ny zon'ireo olom-pirenena ihany koa. Marika iray ametrahana ny fitaovan-tanindrazana ny fanajana ny lalàna ka ny mpitondra no modely voalohany amin'izany. Eo ihany koa ny fanajana ny fihavanana sy ny demokrasia izay tsy mitsaha-miempotra amin'izao fotoana izao. Miempotra ny demokrasia satria tsy misy intsony ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fahafahana miteny izay rehetra miroso amin'izany hiaran'ny tsindry sy ny ramatahora ary voalaza matetika fa manohitra fitondrana, tsy mankasitraka fampandrosoana.
indray nary atao aza lambo ireo tsy mitovy fijery amin'ny mpitondra fanjakana, ireo mitaky ny zony sy mangataka tamberina andraikitra avy amin'ny mpitondra, ahiditra ponja ireo madinika, irakiraka, mpanatanteraka baiko, fanoloandohany, mpanome baiko, miriaria eny ihany. Novonoina tanteraka ny demokrasia ka ny jadona no manjaka. Arak'izay matoa an-datsoratray, raha tsy toerany Madagasikara eo amin'ny fampiarana ny demokrasia na eo amin'ny fikarakarana fividianana zany na amin'ny fahalalahana maneho hevitra, hoy ny teo anivon'ny Transparency International nandritra ny hetsika demokrasia mainty, nentina nanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny demokrasia tamin'ity androany. Ny teo anivon'ny Transparency International izay ny fampitona teny amin'ny kianjan'ny demokrasia Ambohijatovo, ny akanjo mainty nentina nanehoana fa mialaina ny demokrasia eto amintsika amin'izao fotoana izao. Ny Antsiprian'izay. 5.3 amin'ny folo no note azon'i Madagasikara eo amin'ny fampanjakana ny demokrasia raha ny vokatry ny fanadihadiana nataon'ny gazety anabaka vahiny iray farany teo. Io isa tamin'ny 4 sy 2 io izay mamaritra ny firenentsika ho ao anaty sokajy demokrasia sadasada. Raha ny filarana kosa dia fahatelo amin'ny 20 i Madagasikara amin'ireo firenena 70 maneran-tany ary fa 70 aty Afrika. Midika zany fa mbola marefo ny fanajana ny lalàna sy ny fahalalaha ny olo-pirenena hoy kosa ny teo anivon'ny Transparency International ny Initiative Madagasikara. Nandritra ny fanamarina ny andro maneran-tany ho an'ny demokrasia androany 15 septambra. Nisy ny hetsika demokrasia mainty izay natao ampatsivana ny olo-pirenena sy ho an'ny tompona andraikitra ito amin'ny firenena, fa zava-dehibe iankina ny fiainan'ny pirenena ny demokrasia, fa indrindra ny fahalalahana miteny sy maneho hevitra izay vohitsakitsaka tanteraka ankehitriny, ary ihany koa ny fahazahoan'ny kolokolo-vahana raha ny fanazavana. Hetsika androany ity atao hoe anerana anankiray zay fampatsahivana ny olo-pirenena koa hoe tsy amintsika mifidy ihany no atao hoe demokrasia fa mifainantsika andavanandro. Midy ny fahafahana miteny le espace civique ahafahana milaza hevitra zany mekely. Eo zany ohatra ny hoe manao warning kely na ho antsika olo-pirenena na ho an'ny fanjakana. Voatsela kely, vao tamin'ny herinandro tsika nahita zavatra nisaotan'ny Nepal. Zavatra tsy ohatrany hoe anatina fotoana fohy tonga dia rodana daholo. Tsy miteny hoe zany ny zavatra hitranga fa miteny hoe lesona be zany ho antsika izay anatin'izay ataontsika hoe tany miady amin'ny kolikoly izay, satria ny ao ambadika ireo zavatra hitanareo rehetra ireo dia kolikoly atezeran'ny olo-pirenena samihafa amin'ny fiompapany kolikoly. 26% tsika raha izay noty izay. Raha Nepal ny resanareo 34% izy, zany hoe mbola ambony kokoa ary izy dia farany zavatra nitranga. Farany zavatra lehibe koa ho an'ny olona izay manana ny andraikitra ma-député. Ianareo koa manana andraikitra amin'izany fiarovana ny demokrasia zany. Ianareo koa manana andraikitra amin'izany hoe fiarovana ny zoko, ny zonao, ny zon'ny olon-drehetra ilaza hevitra sy ho arovana amin'izay filazana hevitra izay. Dikan'izany mila eritreretina koa ny zavatra tenenina rehefa ianao ny député ary ao anatin'izay demokrasia izay mila mitandrintsika ny zavatra tao, ny zavatra tenenina ary ny fiarovana ny olona ilaza ny hevitra. Ankoatr'izay dia namaly le any ministry ny serasera sy ny kolotsaina ihany koa ny teo anivon'ny Transparency androany. Nilaza moa ny mpitondra teny ny gouvernemanta fa misy amin'ireo firaisamonim-pirenena eto Madagasikara ankehitriny no manao pikaramanady politika sy manakorontana eto amin'ny firenena. Mitondra feon'olo-pirenena no anjaranay ary ny zava-misy nolazainay hoy ny teo anivon'ny Transparency namaly izany. Anjaranay firaisamonim-pirenena no mitondra ny feo an'ny olo-pirenena. Na manohatra io feo io na miandany aminareo io feo io zay le feo. Atria izay le zavatra hita any amin'ny fiarahamonina. Raha tianareo ho tsara ny feo avy aminay dia ataovy tsara ny zavatra hitanay sy anay. Tsy zany ange tsy hoe filozofia be ahoana, tsy équation mathématique dia hoe sarotra be zany. Zavatra simple zany. Zany aloha dia tena diso ary interprétation à côté de la plaque. Tsy mikomy zay fa mbola mampatsiahy foana hoe atsika ny tany isika ny tompona andraikitra. Tsy hoe rehefa milaza ny heviny ny olona dia mikomy izy zay tadidio tsy crime ny milaza hevitra. Manana ny heviny ny olona tsirairay ary ilaina ny miaino azy. Raha ohatra koa ka lazana fa pikaramanady zay profoy, pofoy. Amevi-porofo zay hoe zany tokoa ve le izy. Samy olon-dehibe mazava saintsika miteny eto hoe inona zavatra mitranga. Tsy hitanareo hoe fahantrana be da be ao anatin'ny firenentsika ireo. Androany dia tonga teny amin'ny kianjan'ny demokrasia teny Ambohijatovo ny teo anivon'ny Transparency International. Nanatanteraka ilay hetsika demokrasia mainty, ny tafy lamba mainty avokoa izy ireo ho fanehoana fa efa mialaina ny demokrasia eto Madagasikara
nampatsiara teo ny firaisamon'ny pirenena fa tsy ny fifidianana ihany no hitarafana ny demokrasia fa eo ihany koa ny fahalalahana maneho hevitra ny firongatry ny kolikoly ny tsy fiarovana ireo mpampaneny lakolosy ary ny fahafahana misitraka vaovao sy ny loharanom-baovao ho an'ny mpikirakira izany raha ny zava-misy tsy misy na iray amin'ireo aza no voahaja eto amintsika ankehitriny tsy tokony iandry atezeram-bahoaka ny mpitondra va ho tonga saina fa fotoana izao andinihana tsara ka tokony samby ahatsapatena fa marary marefo ary mihemotra ny demokrasia eto Madagasikara ho iatraniny teo anivon'ny Transparency International Initiative Madagasikara. Mijanona ho resaka mbola tabatra ny fampiarana ny demokrasia eto Madagasikara ho mpamakafaka raharaham-pirenena manoloana ny filazam-pitondra fa malalaka ny faneho-kevitra eto amintsika amin'izao fotoana izao. Tokony atsapa ihany koa ny mpitondra fa nampindramina ny fahefana izy ireo ary ny vahoaka ny tompon'izay tokony hisy tambenina ndraikitra hita mivaingana arak'izany ahoany mpandinika fiarahamonina mikasika an'izay fampanajana ny demokrasia eto amin'ny tany sy ny firenen'izay ny Antsiprieny. Ankoatra ny fiarahamon'ny pirenena mahita ihany koa ny mpamakafaka raharaham-pirenena sy ny mpahay fiarahamonina famanjaka ny jadona eto Madagasikara mahazo vahana ny raha matahora ataon'ny mpitondra na mpindramina fahefana amin'ny alalany mpitandron'ny filaminana hiarany antsonjay avokoa izay rehetra miteny ny marina na ihany koa ireo tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra eto amintsika firaisamon'ny pirenena mpanao gazety mpampaneno lakolosy mpanao politika mpianatra ary ireo olom-pirenena miaro ny tanana raha tsy laza afa-tsy ny zava-misy any Toliara amin'izao ny filazana ny marary ny fitakena ny rariny sy ny hiditsiny tsy midika ho fanonganam-panjakana fa zofeno hoy ny mpamakafaka. Raha ny demokrasia aloha eto amintsika tsy voahaja, tsy misy olona afaka tena hoe maneho hevitra intsony. Tsika zany zao lasa tsy pays demokratika intsony fa lasa pays ao anatin'ny resaka hoe raha matahora. Tena voaosy tanteraka mihitsy le liberténao manomboka ary ambany ho hatrany atam-pondoha. Tokony avela malalaka ny malagasy aneho hevitra. Kidy hoe maneho hevitra tsy hoe hanongam-panjakana nge fa rehefa tena hoe may tena may ny entomboanjo dia tsy maintsy hitroatra ihany vahoaka malagasy io rehefa ho tonga ny fotoana. Chaque chose a son temps. Dia miandry an'izay tsika za tsy miteny hoe mandany eny Analakely mitondra olona tsy zany fa misy fotoanany daholo ny zavatra rehetrarehetra. Raha manaiky anefa fa io vahoaka voateritery sy voasakantsakana isaka izay hiteny sy hetsika io no tompo ny fahefana raha ny lalam-panorenana fa indrindra amin'ny maha firenena demokratika manampetra arak'izany ny fahefana nampindramina an'ireo mpitondra ka tokony entiny anasoavana sy hijereny ny tombontsoa ny vahoaka. Dia tokony samy mampiasa an'izany ho amin'ny tombontsoa ny vahoaka fa tsanatriny vahoaka miandry dia lasa le vahoaka indray lasa tena tompo mangatakatiny ary lasa hoe izy na amin'ny fahefananao dia izy indray rehefa no tsindrinao rehefa hoe inonga tsy malala zangy eny zao indray manakorotana anazy sy ny karazana diso fanantenana izy ka lasa eritreritra izy amin'izay fotoana izay ka sarotra fihezina ary tena sarotra ampanginina sarotra toerina kasi zava-doza rehefa ny vahoaka no mampiasa ny heriny zany fa nandalo an'izany firenentsika tao anatin'ny taona maro efa tokony nisy lesona be da be vao raitsy eto anatin'ny fotoana hitantsika zava-misy ao anatin'ny eto amin'izao tontolo zao misy lesona azotsika raisina tsara mihitsy feiny tsy mbola voahaja ny demokrasia eto Madagasikara fa indrindra ny fahafahana maneho hevitra izay mihiba tanteraka ny laza etsi-ankilany teo anivon'ny fitondrana androany fa malalaka ny fanehoan-kevitra sy ny fampitany mpanao gazety vaovao eny anivon'ny fiarahamonina ary tany demokratika i Madagasikara fanambarana izay mifanipaka tanteraka amin'ny zava-misy hoy ny mpanara-baovao iza no tsy naheno iza no tsy nahita ireny karazana antsonjay ny aina ny mpanao gazety vahiny sy malagasy ireny rehefa mamoaka vaovao marina ka tsy mifanaraka amin'izay tiany mpitondra voatsy ela nanakoako maneran-tany ny fikasan'ny mpitondra malagasy tamin'ny alalan'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina ny anoloana ireo mpanao gazety roa mirahavavy misolotena gazety vahiny eto Madagasikara noho ny famoahana ny vaovao momba iny raharaha ambo malaza.